ampifaliana in'izay ry avana malala ny iarahana aminao amin'izao andro faharoa ny amin'izao fotoana iarahantsika mianatra ny amin'ny hery ny azo fijaliana izao. Faly mizara aminao in'izay ny tenin'Andriamanitra ny mpanomponao pastora Andrianomanana Harivola amin'ny teny ity. Ka ho fanomboantsika amin'ny fotoana dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ray masina isoranay ianao noho ny mbola hahafahanay hiaino ny teninao indray, andray lesona avy amin'ny teninao indray amin'ity hariva ity. Sokafo ny fonay Andriamanitra anaiky hiasany ny teninao ary mitenena aminay fa miaino izay zanakao. Ndaranao Jesosy no anonana ny vavaka. Amen. Omaly sika ry havana malala dia nahita ny tantara ny ainan'i Jesosy, ny fijaliana mafy ny ainany, ny adi-tsaina mafy ny ainany tamin'izy tao Getsemane, tamin'izy nangataka tamin'Andriamanitra nanao hoe raha eo raha azo atao isory amiko ity kapoka ity. Hitantsika tanatazany anefa fa na dia teo aza ny vesatra tao amin'i Jesosy dia tsy niemitra tamin'ny fanapa-kevitra ny raisiny izy fa niroso hatrany. Nanapa-kevitra izy ny atsika fahafatesana na dia fantany aza fa mafy izany. Fa amin'ity hariva ity dia hijery tantarana olona anankiray isika. Olona anankiray izay nanana anjara-toerana lehibe tamin'izay dian'i Kristy hoeny amin'ny hazo fijaliana hoeny Golgota izay. Tsy iza izany fa i Jodasy, ilay namadika an' Jesosy. Azoko antoka fa hainao tsara ny tantaran'i Jodasy ry havana malala. Azoko antoka fa tsy misy mihitsy isika te ho tahaka an' Jodasy ary tsy misy mihitsy te hanome ny anarany zanany, mizany hoe anarana Jodasy zany ny ray aman-dreny. Tadidiko tsara manontany tena foana hoe maninona moa Jesosy no nitazona fifanjaisana kaiky tamin'i Jodasy kanefa raha ny tena marina dia tsy afaka ny atoky azy izy. Haintsika tsara ry havana malala fa rehefa mamaky ny Baiboly sika dia tsy anisan'ireo mpianatra tena kaiky ny fon'i Jesosy anie Jodasy. Fa inona kosa zany tena nampifamatotra an' Jesosy tamin'i Jodasy? Amin'ny fomba ahoana no nahafahany nanorona fifanjaisana kaiky tamin'ny fotoana rehetra mihitsy aza? Amin'izay olona efa fantany fa mpangalatra, tia tena, tia vola, ary efa fantany zao fa hamadika azy amin'ny farany. Tena tsorona aminao ry namana fa zava-miafina tanteraka amiko zany hatramin'izao. Ny boky iray nosoratan'ny mpanoratra malaza anankiray atao hoe Ellen White no andeha ho jerentsika mba ahafahantsika mijery hoe ahoana marina ary no nahafahan'i Jesosy nanana fifanjaisana ety tamin'ity Jodasy izay efa fantany fahamadika azy ity. Ilay boky atao hoe Fitiavana Manjesy izay nosoratan'ity mpanoratra malaza ity no andeha ho jerentsika. Zao tokoa mantsy no voalazan'ity mpanoratra ity manao hoe talohan'ny Paska dia niaona fanjoany tamin'ireo mpisorona sy ny mpanoradalana i Jodasy. Vita tanteraka ny fifanarahana tamin'io fotoana io ny amin'ny anorana an' Jesosy eo an-tanan'izy ireo. Ary i Jesosy rery ihany no nahafantatra izany tsy ambaratelo izany. Kanefany tsy nahavoakany izany. Zao mantsy ry havana malala, te hamonjy sy fatratra ny fanahin'i Jodasy i Jesosy. Nalahelo an' Jodasy i Jesosy. Ry havana malala, ny fanalahidin'ny firaisampony Jesosy ety amin'ny Jodasy dia satria te hamonjy sy fatratra ny fanahin'i Jodasy Jesosy. Azoko ambara aloha ry havana malala fa raha
teo aho tamin'io fotoana io dia tsy mba niasa saina mihitsy ny amin'ny fanahiny Jodasy ary mety nivavaka ny amin'ny fahaverezany mihitsy ary aho nefa tsapako fa tsy tsara izany fomba fisainako izany. Tsara ny manintsy mafy ry havana malala fa tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny fotoana nerahan'i Jesosy tamin'ny Jodasy dia niezaka namonjy an'i Jodasy foana Jesosy, niezaka nanompo sy nanampy an'i Jodasy manokana i Jesosy. Alay fisary an-tsaina ane ndeka isika akasary an-tsaina vetivety tamin'ilay fotoana farany niarahan'i Jodasy tamin'i Jesosy tamin'ny efisana ambony. Tamin'ny fotoana io nanasa ny tongo sy ny mpiana ny rehetra Jesosy. Dia io koa Jesosy, io koa ny tanany izay ho fatsiana amin'ny hazo fijaliana tsy ho ela intsony, kanefa eto dia manasa ny tongo sy Jodasy izy. Tongo sy ilay olona afaka fotoana fohy dia hiazakazaka ho any amin'ny sineojiona anatanteraka ilay iraka matsiravina dia ny hamadika azy. Azonao eritreretina ve izany hoe Jesosy manasa ny tongotsy ny olona izay hamadika azy tsy ho ela intsony. Aitsika tsara ny hevitra fonoson'ny fanasa-tongotra nataon'i Jesosy fa fanadiovana ny ao anaty. Na dia teo aza ny eritseritra sy ny fikasana ratsy tao anatin'ny Jodasy dia tiany Jesosy ny hanadio tao anatiny tao. Ry havana malala, ny zahatsa tsara mariana sy tsara tsi-piana ihany koa ny amin'ity tantaran'i Jesosy sy Jodasy ity dia izao: ny fizona vavolombelona samy hafa dia milaza fa tsy mbola misy mihitsy ny fotoana na dia iray minetsy monja aza i Jesosy nanaratsy na nanakiana ny Jodasy teo mason'ny olona. Tsy namparitany tamin'ny mpiana ny kilema sy ny fikantsansasy tao anatin'ny Jodasy. Tsy nilaza tamin'ny hafa ny amin'ny toetra amin'ny Jodasy mihitsy Jesosy na indje mandeha monja fotsiny aza. Manome lesona ho antsika Jesosy ny tsy ilazana zava-tsaratsy momba ny namantsika. Ry havana malala, ny atsika mantsy tsy antsika mihitsiny, tena tsy antsika mihitsiny matetika ny hitantarana sy anaparitahana ny kileman'ny namana na ny fahalavon'ny namana anankiray amin'ny hafa. Ary mampalahelo dia izao: misy mihitsy ny olona manatalenta manokana ny amin'izany, ny amin'ny fitantarana etsero ny kilema sy ny fahalavon'ny namana. Tsy anjony mihitsy ny ahitana ny namana hitantarana hoe zao nzay nge nataony aniny zao nzay ny nataony aniny. Ry havana malala, amin'ity hariva ity nefa dia tiako isika akalesona lehibe ny amin'izany toetran'i Jesosy izany amin'izao fotoana izao. Ary tao Getsemane sy tao amin'ny fitsarana inona izay zahatsantsanga tamin'ilay alina mangidy izay noresantsika ao maly rehefa avy nivavaka i Jesosy nangataka tamin'ny ray hoe sory aminy ity kapoaka ity. Dia rehefa avy eo nanapa-kevitra izy ny roso an-trano dia avy eo nisy anjely tonga teo aminy nampahery azy. Izao ny voalaza ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20. Andininy fa 7:20 sy 50. Matio 7:20 andininy fa 7:20 sy 50. Tantarany nisamborana an' Jesosy tao Getsemane ity tantara ity. Zao vaky ny teny amin'aran'i Jesosy manao hoe: ary niaraka tamin'izay dia nanatona an' Jesosy izy Jodasy io, ka nanao hoe finaritra araby eo dia nanoroka azy. Andiny 50 eno tsara ne fa hoy Jesosy taminy: ry sakaiza ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy.
Ravana malala tamin'io alina mangidy io dia injo Jodasy nitondra antokony olona tezitra sy lindra miaraka amin'ny sabatsy nanatona an Jesosy nanjany tanan Jesosy izy sady niteny taminy hoe raby eo avy eo dia nanoroka an Jesosy hoy Jesosy tamin'izay nefa hoe ry sakaiza ataovy izay tokony ataonao ravana malala ry sakaiza hoy Jesosy i Jesosy amin'ny maha-olo-kenjy azy dia tsy mba nanao teny hafahafa taminy na nanamavo azy fa tamin'ny mpalemem-panahy no nanekeny ny oroko Jesosy Jodasy tamin'ny fotoana io nasehon'i Jesosy tamin'ny Jodasy ry havana malala nasehon'i Jesosy tamin'ny Jodasy fa raha fiatsaram-belaty sy famadihana ny dikan'ilay oroka nataony satria antsika tsara ny tantara fa talohan'io dia nametoromarika ny miaramila sy ny vahoaka Jodasy manao hoe izay oroako noho izy oroka feno fiatsaram-belaty sy famadihana ny oroka nataon'ny Jodasy tamin'i Jesosy fa i Jesosy kosa tamin'ny fony manontolo tanteraka no nitenenany tamin'ny Jodasy manao hoe ry sakaiza ry havana malala mahafinaritra loatra zany olona madika anao mitondra olona marobe hisambotra anao manoroka anao amin'ny piatsaram-belatsy dia anao miteny ampitiavana azy hoe ry sakaiza raha ianao ny teo amin'ny toeran'i Jesosy mety hanananao ve izany toetra izany ry havana malala zao hoe tena tiany Jesosy ny ho tonga sakaiza ny Jodasy ary tena vokatsy ny fony Jesosy ny tenena taminy hoe ry sakaiza ry havana malala tsy ohatra tsara tokony arahina ve izany manasantsika Jesosy hanana falemem-panahy amin'ny olona rehetra eny fa na dia izay namadika sy nanao ratsy tamintsika aza soatsy no voalaza ao amin'ny Matio 5:5 andininy 7:30 sy 5:70 Matio 5:5 andininy 7:30 sy 5:70 so vaky ny teny aminaran'i Jesosy manao hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao ary eo amin'ny andininy 5:70 dia zao ny teny manao hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo ry havana malala matoa no lazain'i Jesosy ireo teny ireo teo an-tendrombohitra tamin'ny torotena ataony teo an-tendrombohitra dia natao ampiarina sy iainana izany misy mantsika amin'ny teny hoe sarotra be ne izany fa izao tadio i Jesosy mihitsy ane no nanome ohatra ho antsika fa azo ampiarina tsara eo amin'ny fiainantsika izany teny izany ilay hoe tiava ny fahavalonao ary aza manohitra izay manisy ratsy anao profon'izany tamin'ny namadian'ny Jodasy an'i Jesosy i Jesosy tsy nankahala an'i Jodasy fa mbola natsony ary izy hoe ry sakaiza satria tiany Jesosy ho sakaizany i Jodasy na mihoatra tsara ho antsika Jesosy amin'izao fiainana izao fa azo iainana azo ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro izany lesona izany taorianan'izay inona tokoa izany ny hafaran'ny fiainan'i Jodasy ny farana tamin'ny andro nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ny fifandraisan'i Jesosy i Jodasy mampalahelo mantsy fa voalaza amin'ny baiboly raha iny niala teo amin'ny fitsaran'ny Pilato hoentina any Kalvariany Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka marobe nanaraka azy tamin'izay fotoana izay zoma ny andro tamin'ny fotoana io dia injo nandalo teo amin'ny toerana iray izay nisy azo tokana misy lehilahy miantona amin'ny tady izay efa nohan'ny alika ny fantin'izy ireo i Jodasy no namony tena teo amin'io azo io zao ny voalaza n'ilay boky nosoratan'ilay mpanoratra malaza tao hoe Ranabavoêtre ilay boky mitozany lohateny hoe ilay fitiavana manjesy manamafy izany rehefa nitodika teo amin'ny Jodasy
dia niaikinelony ny antoraka teo tongo Jesosy Jodasy ny angavy azy anafaka ny tenany tsy nanome tsinday mpamadika azy ny mpamonjy fantany fa tsy nibebaka nefa Jodasy fa notereny fahatsapana mahatahotra fa voaheloka sy ny fibanjinany fitsarany fekekeloka nataony avy amin'ny fanahy meloka fotsiny izy fa tsy nahatsapa alahelo lala avy amin'ny fotorotoro izy satria namadika ny zandrak'Andriamanitra tsy misy petona ka nandany masiny Israely tsy nanao teny fanamelohana nefa Jesosy nijery an' Jesosy Jodasy sady nangoraka nanao hoe izao natongavaka teto amin'ity zao tontolo zao ty rehavana malala rehefa namadika an' Jesosy tokoa mantsy Jodasy rehefa teny mpitiavana ny nasetsin'i Jesosy ny famadiana nataony dia tonga sainy Jodasy tamin'ny farany fa nanota namadika raha marina saingy resy lahatsany amin'ny alalina madihany an' Jesosy Jodasy ary tena nanenina tamin'ny zahatsa vitan'izy saingy ry havana malala saingy tsy nisy fanapahan-kevitra ny ova sy bebaka marina tao anatin'izany faresen-dahatsy Jodasy zany raha mba mibebaka tamin'ny fo marina mantsy izy tamin'io fotoana io dia azon'Andriamanitra nataony namonjy azy saingy tsy nanao izany izy nanenina sy nalahelo ny amin'ny zavatra vitany fotsiny ihany izy vokany mampalahelo lasa namony teny izy satria tsy zakany intsony mivesa tsy nenina tao anatiny izay no any vahaolana mba hitany nanome vahaolana azy Jesosy fa nolaviny izany vahaolana avy amin'i Jesosy zany rehavana malala tena sarotra ao antsika ny manakatra ny fahasoavan'i Jesosy saingy kosa amin'ny fianarana ny ohatra nomeny dia afaka ny horesy latsa isika fa ao amin'ny fitiavany dia afaka ny manamboatra antsika araka ny enjiny izy ka nanantsika ihany koa izany toetra feny fitiavana sy mamonjy ny hafa izany tahaka ny fitiavan'i Jesosy amonjy an'i Jodasy raha manaiky ianao dia afaka omeny Jesosy ianao zany toetra feny fitiavana sy tia mamonjy ny hafa izany niezaka ny amonjy an'i Jodasy hatramin'ny faran'i Jesosy nanakatona amin'ny fony tsy asan'ny fitiavan'Andriamanitra nefa izy farany maty namony tena andeha avelantsika eo ny tantaran'i Jodasy fa andeha saitsaintsika ny faratsian'ny safidy nataony ary andeha isika anetsy tena eo amperitseretana ny faharetana sy ny fitiavana nananan'i Jesosy tamin'ity mpianany tsy matoky ity dia eritseritra koa isika anatin'izay hoe ary manahoana tokoa moa zany impirimpiry ao ny odina tamin'Andriamanitra impirimpiry ao no nandao azy namadika azy kanefa dia tahaka ny fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy dia tianao koa Jesosy ravina malala tahaka an'i Jodasy mety efa nanenina tamin'ny fahotana vitanao ianao mety efa nitomany mihitsy azy ianao satria tonga saina fa tsy netiny nataonao dia resy lahatsy ianao fa nanota kanefa tsy nanapa-kevitra ny an'olo tena tanteraka tahaka an'i Jodasy ry havana malala impirimpiry moa sika manao tahaka izany zao anefa tadidio tsy ny faresen-dahatra ny tena zava-dehibe anjasan'Andriamanitra aminao fa ianao manapa-kevitra mihitsy ny bebaka sy hiala amin'ny fahotanao ry havana malala tahaka ny fitiavan'i Jesosy amonjy an'i Jodasy dia tia no vonjena koa isika na manahoana fotoana efa namadiantsika sy niodinantsika taminy dia mbola manatsotra ny tanam-pitiavany ho antsika foana izy mianjy ampaharetana nao ilay mpamonjonao iverinao aminy ravina malala amin'ity hariva ity andeha isika amon'ny fitiavany tena ao anatintsika ao
andeha isika amin'ity arivaty angataka amin'i Jesosy ilay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, mba ilay faniriana amonjy ny hafa tao anatiny no ataony ao anatintsika, ary andeha angataka aminy isika mba ho voleny ao anatintsika izany toetra tsara sy mendrika izany. Ry havana malala, ity ampamarana anarity izao, raha miantoraka tadidio fa raha miantoraka eo amin'ny hazo fijaliana ianao dia afaka hovain'i Jesosy ny fonao, ka ilay fonao maloto feno lolompo tsy mamela heloka, tia manaratsy ny hafa, tia manakiana ny hafa, dia hosoloany fo vaovao tahaka ny azy. Raha vonona ny antoraka eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy ianao dia afaka manovanao ny herin'ny hazo fijaliana, ka afaka omeny Jesosy ianao fitiavana mamonjy ny hafa, fo madio tahaka ny an'i Jesosy. Tianao ve ny anana izany toetra vaovao avy amin'ny hazo fijaliany Jesosy zany? Tianao ve ny anana izany toetra ny Jesosy tia mamonjy ny hafa? Tianao ve ny fonao tena hosoloany Jesosy fo vaovao ry havana malala? Andeha hiantoraka eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy isika, fa afaka manovanao izy. Andeha isika angataka aminy amin'ity arivaty manao hoe Jesosy io omeo fo vaovao avy aminao aho, soloy fo madio ity foko feno loto, tsy mahay mamela heloka, tia manaratsy ny hafa, tia mitsikera ny hafa, ity fo feno lolompo ity, ary andeha tena n'olo tena tanteraka eo amin'i Jesosy isika, karaha tsy isakao. Andeha hiantoraka eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy amin'ny alalan'ny vavaka isika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jesosy zokibe fitia, misaosanao izay satria nanome ohatra tsara ho anay ianao, ny amin'ny finiavanao sy ny fitiavanao hamonjy an'i Jodasy. Efa fantatsao fa amadika anao Jodasy, kanefa mbola niezaka hatramin'ny farany mihitsy ianao hamonjy azy satria tianao izy. Impirimpiry tokoa moa izay Jesosy no miezaka miodina, mamadika, miala aminao. Impirimpiry tokoa moa izay no manao tsinotsinona anao, manitsakitsaka anao, kanefa mbola tia anay ianao, ary mbola manatsotra an-tanam-pitiavanao aminay ianao, ka miezaka mamonjy anay. Misaotra Jesosy io noho izany. Ampio izay amin'ity ariva ity, hiantoraka eo amin'ny hazo fijalianao, ka tsy ho resy lahatsa fotsiny, fa tena napa-kevitra ny hanolotra ny fonay ho anao. Jesosy malalo, hovay ny fonay. Aza vela ho mafiatoka izahay, aza vela namafy ny fonay tahaka ny Jodasy izahay, fa hovay ny fonay Jesosy io, ka ny fonay feno fahotana, feno lolompo, feno faharatsiana, ny fonay tia manaratsy ny hafa, tia manakiana ny hafa, tia miteny zavatra ratsy momba ny namanay. Esory zany Jesosy io, voleo fo vaovao tahaka ny fonao Jesosy, ny fonay tsiraray avy, fo feno fitiavana, feno fahadiovana, fo tia mamonjy ny hafa tahaka ny anao. Tianay Jesosy io ho tena zava-misy amin'ny fiainanay izany vavaka izany. Ampisika am-pelantananao an-trano ny fiainanay, ary ovy izahay, tantanao aminao izahay. Aminarinao Jesosy nanonana ny vavaka. Amen. Zain'izay ry havana malala ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity, mamin'ny fotoananao izay amin'ny fotoana izay mahazasantsika amin'ny rahampitso izay,
mirary ny fitahiana feno avy amin'andriamanitra arotsany aminao sy ny ankonanao ny tompo any ombanao amen.